Asan'ny apôstôly toko 2. Tany Jerosalemy Petera nanazava ny fihetsi'ny teo anivon'ireo hafa firenena. Asan'ny apôstôly toko 2 andininy 1 hatramin'ny 9. Ary ny apôstôly sy ny rahalahy izay tany Jodia dia naharefa ny jentilisa koa efa nandray ny tenin'Andriamanitra. Ary noho ny tafakatra tany Jerosalema Petera dia nila ady taminy ny mino izay isan'ny voafora ka nanao hoe efa niantrano tany amin'ny olona tsy voafora ianao sady niara-nihinana taminy. Ary Petera dia nitantara izany taminy hatramin'ny androany ka nanao hoe tany an-tanàna Jopa aho ka nivavaka ary azo mitsindrimandry aho dia nahita fahitana ka indro nisy zavatra nidina avy tany an-danitra toa lamba lehibe nampidinina tamin'ny zorony 4 dia nankeo amiko izany. Ary raha nijery sy nandinika azy aho dia hitako ny biby ety an-tany izay manatongotra 4 sy ny bibidia sy ny zava-mandady sy mikisaka ary ny voromanidina koa. Ary nandre feo koa aho nanao tamiko hoe mitsangana ry Petera, vonoy ka hano. Fa hoy izaho sanatria tompoko fa tsy mbola niditra tamin'ny vavako izay zava-padina na tsy madio. Ary nisy feo avy tany an-danitra namaly fanondroany hoe izay efa nodiovin'Andriamanitra aza ataonao ho fady. Ary ny 3 no nanaovana izany dia nosariana niakatra tany an-danitra indray izany rehetra izany. Ary tamin'izay dia indreo nisy telilany janona teo anoloan'ny trano nitoeranay izay iraka avy tany Kaisaria hankeo amiko. Dia nasain'ny fanahy masina hiaraka tamin'ireo aho ka tsy hizatavan'olona na dia kely akory aza. Ary niaraka tamiko koa ireto rahalahy enina ireto ka niditra tao an-tranon'ra lehilahy izahay. Ari nambarany taminay ny nahitany ny anjely nitsangana tao an-tranony ka nanao hoe maniraha ho an'i Jopa ka ampanalao Simona izay atao hoe koa Petera. Izy hilaza teny aminao izay hamonjena anao sy ny ankonanao rehetra. Ary raha vao niteny aho dia nilatsaka taminy ny fanahy masina tahaka ny tamintsika fahiny. Dia nahatsiaro ny tenin'ny Tompo aho izay nilazainy hoe Jaona nanao batisa tamin'ny rano fa ianareo kosa dia hatao batisa amin'ny fanahy masina. Koa raha mba homen'Andriamanitra azy ny fanomezana tahaka antsika fonosika vao nino an'i Jesosy Kristy Tompo dia iza moa aho no hahasakana an'Andriamanitra? Ary rehefa nandre izany ireo dia nangina sady nankalaza an'Andriamanitra ka nanao hoe efa nomen'Andriamanitra ny jentilisa koa ny fibebahana hahazoany fiainana. Ny fiangonana tany Antiokia. Asan'ny apôstôly toko 2 andininy 7 hatramin'ny 70. Ary izay niely no nifanenjehana tamin'ny Stefanina dia nandehatra ny Foinika sy Kiprosy ary Antiokia nefa tsy nitory-teny tamin'ny olona izy afa-tsy tamin'ny jiosy ihany. Ary ny sasany tamin'ireny dia lehilahy avy any Kiprosy sy Kirenina izay tonga tany Antiokia dia niresaka tamin'ny jentilisa koa ka nitory an'i Jesosy Tompo. Ary ny tanan'ny Tompo nomba azy ireo ka maro no isan'izay nino sy niverina ho amin'ny Tompo. Ary ireny sofin'ny fiangonana tany Jerosalema ny amin'ireo dia naniraka ny Barnabasy izy handeha hatrany Antiokia. Ary rehefa tonga izy ka nahita ny fahasoavan'Andriamanitra dia faly ka nananatra azy rehetra haharitra hiray amin'ny Tompo amin'ny fo minia fatratra. Fa lehilahy tsara fanahy izy sady feno ny fanahy masina sy finoana. Ary maro be ny olona nanampy ho an'ny Tompo. Dia lasa Barnabasy nankany Tarsosy hitady an'i Saoly. Ary rehefa nahita azy izy dia nitondra azy hankany Antiokia.
ary niara-ny asa tao amin'ny fiangonana hatramin'ny herintaona angarangidina izy ireo lahy ka nampianatra olona maro. Ary tany Antiokia no voalohany nanaovana ny anaran'ny mpianatra hoe kristianina. Ary tamin'izany andro izany dia nisy mpaminany sasany avy tany Jerosalema nankany Antiokia. Ary nitsangana ny anankiray tamin'ireny izay atao hoe Agabo, fa voatsindry ny fanahy izy ka nilaza fa hisy mosary be eran'ny tany rehetra. Ary dia tonga izany tamin'ny andron'ny Klaudio. Ary ny mpianatra ninia hampitondra zavatra araka ny ananany hamonjy ny rahalahy izay nonina tany Jodia. Dia nataony izany ary nitanany Barnabasy sy Saoly no nampitondrainy izany ho any amin'ny loholona. Fitiavanao fahafatesana